Mitetina 7 sy 7 tapitrisa ariary ny foto-drafitrasa voalohany tokana ny Premier ministre lefitra misahana ny fampandrosoana teto amin'ny district Namboasary Atsimo. Nisy mifanapinina arabola avy amin'ny fiadidiana izany Premier ministre izany saingy ny telo-pahefan'ny volana ampiasaina kosa dia ezaky ny commune manontolo ny Soarandriamato Ajo Adrenanavelo ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-asa aminy tamin'izany fanamby goavana vao natao izany. Ny fanavozana ny lapan'ny tanàna ohatra izay nasiana riana ambony teo amin'ny fitokanana ny CSB, teo amin'ny fitokanana ny tribune, teo ihany koa ny tribune fanaovam-baolina izany rehetra izany dia ezaka avokoa. Tao Ambovombe androndre dia santona ny asa vita ny fanavaozana tanteraka ity tribune fijerem-baolina eto amin'ny commune urbaine Ambovombe ity. Vola mitetina 10 tapitrisa ariary no nampiasaina teto. Toy ny tao Amboasary dia nanamafy ny ben'ny tanàna ny tokony anomezana fanampina hatrany azy ireo toy ny subvention exceptionnelle fanzavatra mahagaga moa dia mbola tsy tonga ny famatsian-drano hatrany eto amin'ny renivohitry ny commune eto Ambovombe. Eo ihany koa ny faratsian'ny foto-drafitrasa toy ny lalana mampitohy ity lalam-pirenena 7 ity olana mahatonga ny fasarotana ihany koa eo amin'ny hanenjena ireo jila sy ny famongorana ny asandalo.